Fa niroso tamin'ny famoahana ny entan'ireo mpanofatrano sy ny tompotrano ao amina trano iray etsy Sorano ny tompona ndraiky teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ity andro androany ity noho ny fahatsapana fa efa miantitra ny trano eo ihany koa ny tsy fanarahana ny fenitra ara-pahasalamana no antony izao fanapahan-kevitra izao etsy ankilany nefa dikan'ny mpanofatrano iray ho fanapahan-kevitra miaro fanararotam-pahefana izao fanapahan-kevitra ndraisin'ny komina izao. Fatandela maromaro sy camion iray no nentin'ny ekipan'ny komuna Antananarivo renivohitra no tariny talemsana ny raharaha juridika tamin'ity androany ity teto Sorano. Nentina naniraina ireo mpanofatrano sy tompon'ny trano hiala amin'ny trano izay voasokajy ho ahina iteradoza ho an'ny fiarahamonina noho ny fahanterany sy ahina ihany koa amin'ny lafiny ara-pahasalamana no anton'izao. Ahafahana mirosa amin'ny fanagazana ny toerana tsy hipetrahana moa no nanatanterana izany. Efa nisy ny arrêté municipal nivoaka tamin'ny taondasa izay nandita ny mpanofan'ny trano sy ny tompony andao ny toerana hoy ny tompona andraikitry ny komina. Efa ela ilay procédure fa taratasy moa tsy maintsy nandeha fa ela ny komina namoaka arrêté frappé d'interdiction sy de réparation an'ity trano ity fa le mpanofatrano zany mbola niattaqué an'le didy navoaka amin'ny komina le didy mpitondrana navoaka amin'ny komina tany amin'ny fitsarana dia mbola tsy afaka nampiarina le didy satria mbola niattaqué tany amin'ny fitsarana tamin'izay fotoana izay nefa ny rejeten'ny fitsarana zany ny demande de sursis à exécution azareo dia zay zany ny antonavana eto natateraka an'le didy hanala ny occupant rehetrarehetra na ny mpanofa na ny tompotrano fa tsy hoe mpanofa ihany asorona fa ny tompotrano koa tsy maintsy asorona amin'ny toerana satria efa miteraka danger ho an'ny occupant zany ty trano ty ary hiteraka danger ho amin'ny manodidina tsy ho an'ny mpandalo raha sanatrika efa ho avy zao fa avaratra votsaka le trano zany satria raha niditra tao zay androany niaraka tamin'ny pompier confirmé ny etan'le trano fa tena efa miozimozy zany le trano amin'izao fotoana izao zay zany le zavatra ny trano eto. Mitotaly roa ny mpanofatrano eto ary ny tompon'ny trano kosa ny monina any amin'ny rena faharoa nosokajin'ny iray amin'ireo mpanofatrano misy fanararaotana ny fihetsika nataon'ny komuna. Izy ireo izay nangataka fe-potoana hatramin'ny alahady izao anesorana ny entana voasokajy mora simba saingy tsy nahazo valo ny mahafa-po. Nanamafy moa ny iray amin'ireo mpanofatrano fa efa nampiasa ny toerana efa tao anatin'ny 7 taona mahery izao. Ho azy ireo dia fanesorana ankolaka amin'ny toerana ny tanjon'ny tompotrano izay niova ho teratany vahiny tao anatin'ny taona raha toka malagasy ny tompon'ny tany am-piandohana. Ka tamin'ny latsinainy zany nahazo taratasy notification zay avy any amin'ny komina hoe mila miala. Mpanofatrano anankiroa zay ny ato dia tompotrano. Ny tompotrano sy zay nahazo an'izay taratasy zay fa le mpanofatrano anankiray ao ambany le mpivarotra anankiray ambany tsy nahazo an'ilay taratasy hoe mila miala izy androany. Mahagaga anay tonga ny komina Andramariana hoe tsy maintsy zay miala zao dia zao nefa ny le tompotrano tsy mbola mihetsika tsy manala ny entana tsy manao inona ambony ao. Le mpanofatrano ambany zany tsy mbola nahazo taratasy akory ny momba an'izay zavatra zay. Le izy raha hoe le trano misy déclaration hoe d'insalubrité zay tokony miala daholo zany zay olona mioccupé an'le trano iray manontolo nefa zay sy le mpanofatrano ambony any no nahazo an'le izy. Mpanofatrano ambany manko tsy nahazo fa zay any tena hoe mila miala zao dia zao. Zay efa presque 40 ans any niasa teto dia tamin'izany gasy ny tompon'le trano fa nanomboka teo amin'ny 5 ans 2 ans mahery kely eo lasa mivadika karana ny tompon'le trano dia le karana no manao zay rehetrarehetra tedaviny zany hoe ampialana eto. Le raha ty tsy voazao nandeha fa efa amataonany maromaro no nandeha tribunal foana le izy mbola tsy isy didy mivoaka fa ny amin'ny tribunal hoe miala izahay. Nambarany iray amin'ireo mpanofa izay nandefa taratasy fanohanana ny fampiarana ny didy kominaly tena nivon'ny tribunal mikasika ity raharaha ity fa nolavin'ny tribunal misanany ady amin'ny fanjakana ny fangatan'izy ireo saingy mbola tsy nisy hatreto ny didy mpitsarana nandity ny fandrohana azy ireo. Mbola natakatra ny rarahany amin'ny cour d'appel moa izy ireo ary amin'ny herinandro avy no fantatra ny didy mpitsarana farany mikasika ity raharaha ity.